Fitandro ny filaminana maty voapoizina. Ofisier de police iray no maty voapoizina ny androany maraina raha ny filazany ireo mpitandro filaminana any Beronono Anjozorobe. Raha ny fantatra dia isany ireo mpitandro ny filaminana mamita iraka any antoerana izy. Horesantsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony ho lazaina famelohany zany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova abonné alohan'ny sainatsika asio j'aime ny video ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Resaka fanatanjahantena sy ny fifanakalozany douane no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity. Nanao fihaonana ara-panatanjahantena sy fifanakalozana ary fifampizarana traikefa tany Antalahy ny mpiasa ny fadin-tseranana malagasy. Tanjona hatrany ny fahombiazana bebe kokoa sy ny fanatanterahana ny asa anatin'ny fanatsarana hatrany izay mitaky fahaiza-manao miaraka. Feno folo taona raha teo koa ny hetsika ara-panatanjahantena teo anivon'ity sampandraraha ity. Izany moa resaka fanaovana fihaonana ara-panatanjahantena sy ny fifanakalozana ary fampizarana traikefa tany Antalahy koa dia zaraina sy ampahafantarina ianareo rehetra. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny ity manaraka ity no hiresantsika indray. Izy ity moa dia resaka haitrano sy ny firehetany afo. Trano miisa 700 eo no maiky ilany afo tao amin'ny commune Ambanivohitra Ivandrika distrikany Farafangana ny androany Antoandro. Maiky ilany afo avokoa ny 7 isanjato ny trano fonenany ireo ponina ao antoerana raha ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka ny Farafangana ny androany. Miantso vonjy amin'ireo malala-tanana sy ny mpitondra fanjakana ireo ponina anjatony amin'izao fotoana izao. Tsy mbola fantatra mazava hatreto no ny antombohany afo raha ny tatitra hatrany. Izany moa ny tranga mampalahelo izay nisy tany Farafangana, izany hoe Ivandrika distrikany Farafangana. Izahay ato anatin'ity saina ity moa dia mankahery ianareo izay niharany izany haitrano izany ary mivavaka ho anareo mandrakariva. Mahereza rahalahy sy ranabavy, mahereza ary malagasy mpiray tanindrazana amiko. Koa satria voalazantsika moa ny mikasika aniny tranomaina iny sy ny firehetany afo iny, ndeha resika hivadika kely any amin'iny commune Antananarivo renivohitra iny. Nofanina amin'ny fanodinana baoritra ho lasa arina fandrehitra ny ekipany RFD ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Natao izany mba hanampina ny fidiram-bolan'ny RFD. Misy ny fiarah-miasa amin'ireo orinasa manary baoritra maro ho azony izy ireo havadika arina fandrehitra. Izany moa ny vaovao mahafaly any amin'iny commune Antananarivo renivohitra iny, ka mahafaly anay ihany koa ny mizara izany aminareo rehetra izay mpanaraka ny vaovao mandalo ao a Madagasikara. Ny manaraka ihany koa izay ho resantsika dia resaka taxi borosy mampitohy any Antsiranana sy Vangaindrano. Rangahy iray maty tampoka tany anaty taxi borosy. Rangahy iray 49 taona no maty tampoka tao anatin'ny taxi borosy mampitohy any Antsiranana sy Vangaindrano ny zoma lasa teo teny amin'iny RN7 iny. Niaraka tamin'ny zafikely ny ity rangahy ity, rehefa natao ny fizahana dia hita fa fijanonany fo tampoka no nafaty azy. Izany moa ny tranga nampalahelo izay niseho tamin'iny taxi borosy mampitohy any Antsiranana sy Vangaindrano iny ny andron'ny zoma lasa teo teny amin'ny RN7 koa dia ampahafantarina ianareo rehetra, satria izahay ato anatin'ity saina ity moa dia mampahafantatra ireo rehetra mandalo na mahafaly izany na mampalahelo ary na mahasorena ihany koa dia ampahafantarina foana. Ndeha resika hilazana zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra hatrany. Any amin'iny Amorondava indray no hiresantsika amin'ity manaraka ity. Nosamborin'ny polisy fipy Morondava ity rangahy iray niravaka ody maro isan-karazany ity, alina tokony ho tamin'ny 12 ora. Nilaza moa ity rangahy ity fa handeha hitsangatsangana NB Manonga rehefa nanontaniany ireo polisy nanao fisafona. Tsy nisy karapanondrona passport tany aminy, nohon'izany dia nosamborin'ny polisy fipy Morondava ity rangahy ity.
Anisan'ny tena nahasorena sy nahatezitra ireo mpanehevitra tao anatin'ny tambanjotra moa raha vantany vao nahita ity fanambarana ity dia ny fanehoan-kevitra n'olona be dia be. Ao moa ireo nilaza ny hoe rehefa ahodinga dia tsy maintsy ratsy foana ary maninona ny olona rehefa mitazona ahody dia lazaina fa ratsy fanahy foana fa mba misy koa ny ahody tsara hoy ireo zay olona miady hevitra be dia be raha vantany vao nahita ity fanambarana ity. Ianareo dia efa simba saina tamin'ny fampianaran'ny vazaha, efa simba saina tamin'ny fandemensena izay nampidiriny ireo vazaha, hany ka rehefa mahita fanafody dia ratsy foana hoy ireo zay olona niady hevitra raha vantany vao nahita ity fanambarana ity. Isika moa dia tsy afaka miditra lalina amin'izay fandeha ary isika hilaza ny zavatra hafa izay tokony ho lazaina hatrany satria ny milaza ny zava-misy no afaka ataontsika ato anatin'ity saina ity sy maneho hevitra indraindray. Hiresaka mikasika taranja bodybuilding izay natao tany Maldives moa isika. Tafiditra tao anatin'ny top 5 tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja bodybuilding izay natao tany Maldives i Anise Arnaud ary feno hery. Teo amin'ny fahaenina kosa i Nancy vavitokana ny solitena any Madagasikara nandritra ny io fifaninanana io. Anisan'ny vaovao mahafaly moa izany sady vaovao mahafinaritra satria ny malagasy toa dia mahafinaritra foana rehefa miakatra amin'ny sehatra avo indrindra rehefa tonga amin'ny sehatra izay iraisam-pirenena toy ity. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia ity vaovao izay navoaka ny Fernancello ity ary zarainay ato anatin'ity saina ity ihany koa satria anisan'ny tsara ho fantatra ary anisan'ny zavatra izay tsara ampahafantarina ihany koa. Omaly ny tonga tao amin'ny serana sambony Toamasina ny sambo roa amin'ireo telo hitaona ny vokatra letisia ahondrany Madagasikara, eo amin'ny 2 taona eo ny vokatra ahondrana amin'izany. Ity horesantsika manaraka ity moa dia ny zavatra izay noresantsika tany ampiandohana tamin'ny fampidirana ity video ity. Resaka mpitandro ny filaminana maty voapoizina. Officier de police iray no maty voapoizina ny androany maraina raha ny filazana ireo mpitandro ny filaminana any Bernono Anjozorbe. Raha ny fantatra dia isan'ny ireo mpitandro ny filaminana mamita iraka any antoerana izy. Ny hamaranantsika tanteraka ity video ity moa ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia resaka solombavambahoaka ny Toamasina na hoe kandida ho fidiana ben'ny tanàna ao Toamasina. Fifidianana ben'ny tanàna ao Toamasina tsara toerana i Roland Ratsiraka. Isan'ny vohiziny ity kandida ity ny hoe Toamasina mifoha mivondrona hanavitra any Toamasina. Ampy izay ny famotehana hoy ny solombavambahoaka izay voafidy tao Toamasina na hoe kandida ho fidiana ben'ny tanàna ao Toamasina. Anisan'ny tsy afoizan'ny poniny Toamasina ity solombavambahoaka ity moa noho ny izy sasa miteny ary tsy mikoso maso rehefa misy afatra izay tiany omena. Nohony zany dia mahatsapa very tamatavy raha tsy manana an'ity zokibe Roland Ratsiraka ity rariny raha toaka mifikitra mafy amin'ity solombavambahoaka ity izy ireo satria sasatra ny olona sasato ity, sasatra ny olona izay tsy misy lelaka raha araka ny fomba fitenin'olona ankehitriny. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametrabeloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.